Nampidirina anatin'ny vakoka iraisam-pirenena ao amin'ny UNESCO ny atiala arovana mike izay misy ireo malagasy tsy mitafy lamba ankoatran'ny salaka. Nidina ny fampiresaka tamin'ny izy ireo ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy ary ireo tompon'andraikitra ara-panjakana maro. Izany mike izany moa dia any amin'ny faritra atsimon'ny nosy izay ao anatin'ny province-ny Toliara. Somary nanaitra ny maro moa ny nahita ny horonan-tsarany ireto mike ireto ny paritaka tao anatin'ny tambanjotra ao moa ny sasany nilazany hoe misy zavatra tambazinareo ao dia mody izao zavatra ataonareo izao no atao. Betsaka ary tsy vitsy moa ny zavatra izay ho lazaintsika atao anatin'ity video ity, fa mialohan'ny hilazantsika izany zava-drehetra izany moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonné ny chaîne antsika ary asio zaiman'ny video indrindra apetraho ihany koa ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Nanambara ny heviny ary nilaza sy nampiatsiaha ny zavatra efa nisy ihany koa moa ny solombavam-bahoaka ny Toliara, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Sy Teny. Nilaza tao anatin'ny pejiny izy ny hoe raha ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany no nampanakarena ny malagasy dia efa mpanefoefo daholo isika rehetra, ary raha volamena nivoaka ntsokosoko eto amin'ny firenena fotsiny no lazainao izy dia efa hampy ilazana izany zavatra izany. Saingy hatreto dia olombitsy mpitondra sy ankaiky azy ireo ihany no matavy nohony izany aza manonofo hoe Bazy Toliara hitondra fampandrosoana ho an'ny mponina. Olona nilaza fa hamonjy an'izao tontolo zao amin'ny Covid avy amin'ny fambolena Fobe Artemisiave no milaza aminao fa hoe tsy misy atahorana ny fitrandrahana terarary dia hino tokoa ve ianao. Manginy fotsiny 16+3 est égal à 20 dia hisy mpaminanjoana ho avy koa ilaza fa tsy misy atahorana fa ho mpanakarena ny vahoaka malagasy rehetra. Izy ihany no nilaza fa efa sambatra ny malagasy ka aleo hilamina any izany fitrandrahana izany fa ampy falina ny voly sy ny fiompiana hoy ny fampitsiahivana izay nambarany ity solombavam-bahoaka ny Toliara ity. Rehefa avy nilaza ny fampitsiahivana izay nataon'ny solombavam-bahoaka ny Toliara eny moa isika dia ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika ny fanantenana tanteraka ary ny fikasana izay tratra. Raha tadidintsika moa dia i Séraphin dia nodidina tao amin'ny Afrika Merci ary afaka namindra tamin'ny tongony roa izy ankehitriny. Nahazo fandidina maimaimpona tao amin'ny Afrika Merci Toamasina tamin'ny taona 424 i Séraphin, nisy olana teo amin'ny tongony havanana. Nanana fanantenana ny hamindra indray amin'ny tongony roa i Séraphin taoriany izay tratra ny tanjona rehefa nihezaka nandritra ny volana maromaro izy. Rehefa natratra ny tanjona izay niriny moa ity Séraphin ity dia nandefa afatra ho an'ny mpiarabelona ary nandefa afatra tao anatin'ny tambanjotra antserasera. Toy izao moa ny afatra izay nalefany amiko ny atao hoe fanantenana dia fametrahana tanjona ary manao izay ezaka rehetra hanatrarana izany tanjona izany hoy hafatra izay nambarany Séraphin. Niarantsika nahita sy niarantsika nahalala moa fa tena nalaza tao anatin'ny tambanjotra Facebook ny resaka haitrano tetsy tsara honenana sady efa tsy misy rano sotrona no mbola tsy misy rano aminona afo ihany koa rava ny fananana raha nandefa hafatra ho an'ny fanjakana sy ny jirama ireo ny haramboina. Mbola resaka an'izay haitrano teny tsara honenana izay dia araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny IBC maty kilany afo ny lehilahy iray izay 570 taona. Lehilahy iray tokony ho 570 taona no namoy ny ainy kila tao amin'ny trano nifindrany ilay afo avy ao amin'ny trano fivarotan-kazo raha nitatitra ny fianakaviany. Tsy nisy nahafantarana azy intsony ity lehilahy ity. Vehivavy iray kosa naratra noho ny fahamaizana saingy efa nentina namonjy toeram-pitsaboana.
raha araka ny loharanom-baovao hatrany izay navoakany IBC moa dia kely tosika ny rano rehefa tonga ny mpamonjy vona fa efa voafehy kosa ny afo amin'izao fotoana izao. Mahereza ry malagasy praitany lazana amiko ary izay manamanjohy ihany koa dia tolorana fankaherezana feno mahereza fa izay ilay fiainana de hoaiza moe. Rehefa avy nilaza ny mikasika anina haitrano iny moa isika dia ndeha resika hilaza kely ity zavatra malaza any ivelany ity. Voatery nanafatra vary i Japon. Mandalo crise arabary i Japon tsy ampy ny vokatra noho ny antony maro ka lasa lafo be na tratra 6 euro ny kilony vary any antoerana. Tsy maintsy naka fepetra hentitra ny fitondrana namoaka 3 hetsy taona natao amin'ny tahiry-panjakana ary nanafatra tany Korea Atsimo. Tsy tiany Japonais anefa ny vary afarana fa tsy matsiro tahaka ny azy hono hoe afatra izay nambarany izy reo na dia mora aza eo amin'ny 4 euro ny kilony vary iray izay vary afarana. Ny vaovao sy ny malaza any Mahajanga indray dia misy olona manaparitaka menaka amin'ny tapodrano ary gargote iray no lasibatra. Omaly tokony tamin'ny 2 ora tolakandro rangahy iray no mitondra menaka 3 bidon izay 20 litatra nateriny bajaji tamin'ny tompona gargote iray teo ampitany jardin kela. Nilaza ilay rangahy fa misy menaka 3 bidon tao aminy, ny 2 efa komandin'olona fa ny iray sisa no afaka amidy amin'ny vidiny 4 sy 2 hetsy ariary. Nataony adivarotra azo 2 hetsy ariary ilay menaka izay mbola mihidy tsara ary mivahana teo mason'ilay mpivarotra tsy nisy hafa dia menaka tsara no fahitana azy. Akory anefa nahagagana fa menaka mitampoka rano no tao anatin'ny bidon rehefa nijanona ela tao. Fantatra moa fa efa maromaro ny olona voafitaky io pisoloky mivarotra menaka amin'ny tampodrano io tao Mahajanga izay hanerana ny tompona andraikitra ny amin'ny fanarahamaso izany sy ny fampahafantarana ny zava-misy amin'ireo mpivarotra ihany koa fa ny ratsy dia tsy kely lalana. Araka ny loharanom-baovao izay nozarainy Claude Razafimahandry moa dia jetdo ao tsy an'olon-droa fianaran-tsoa tsy misy fikarakarana intsony ary tsy mandeha intsony raha tsy fety. Ny eny amin'ny Lakerivo nefa hiazakazahana mafy ny fanamboarana azy izay sady tsy laharam-pahamehana amin'ny fiainam-bahoaka akory hoy ny fanambarana izay nozarainy ity Claude Razafimahandry ity koa zaraiko aminareo ihany koa. Ho faramparanansika tanteraka moa ity video anankiraha ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy fa ny hamaramparanansika azy dia ireto sary hitantsika ireto. Izy reto moa dia sary ny mpanakanto Hasmeya nandritra ny tornazy izay nataony. Anisan'ny sary mahafinaritra izy reto ary manandratra ny kolontsaina ny Malagasy, manandratra ny fitafin'ny Malagasy koa rary ny raha toa kazarena ato satria ny zavatra toy ireto dia anisan'ny mahavelombolo, maharavoravo ary mahatalanjona ihany koa. Isaorana ny mpanakanto Hasmeya ary maromaroany tahaka azy. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay hanao hatramin'ny farany ary mbola manintana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy tsy mijanona tsainky hiato. Zay fa tsy halavy ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.